fa amin'ireo fitarainana tonga eny anivon'ny voamera amsana ny fananatany kosa dia misongadina ny fitarainana momba ny fitarozoan'ny fikarakarana ny antota-taratasy samihafa makasika ny fananatany eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Antony iray manosika ny mponina hanatanteraka ny fananganana tsy ara-dalàna izany raha ny tato-baovao. Ravakan'Andriamanalina Stefana Razafimandimby. Ampoly amin'izao fotoana izao ireo fitarainana mikasika ny fitarazoan'ny fikarakarana antota-taratasy momba ny fangatahana alalana anorana trano na anitatra trano eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra no tonga eo anivon'ny voamera amsana fananatany eto amin'ny CST. Antony mahatonga ireo olona hiditra amin'ny fanorenana tsy ara-dalàna izany. Olona ambaran'ny filohan'ity voamera ity raha nanaitra ny sain'ny tompony andraikitra ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo ny tenany. Betsaka ny olona mitaraina eto aminay hoe nahoana nareo no manao trano tsy ara-dalàna. Izay mba tianao ara-dalàna fa rehefa tonga ao amin'ny komina Antananarivo le fangatahanay dia lasa tsy ara-dalàna. Tsy alaina daholo zao taratasy rehetrarehetra zao. Rehefa tsy mitovy formulaire na modèle ny ataon'ny komina na mitovy ary votoatiny dia averina le olona. Milaza aminareo fa rehetra zao misy olona mitaraina hoe izay eto akaiky eto mangataka anao anorina trano tsy mena lalana nefa le olona akaiky mahazo lalana. Dia nge mametraka fanontaniana. Ndi Antananarivo mitsofona ireo mpanao gazety ny anelakela trano rehetrany ka tsy retsaka ny boriboritany fahadimy fa 0/20 asan'ny komina Antananarivo renivohitra. Ratsy daholo ny elakela trano rehetrarehetra. Io Antananarivo aminay io nge hôtel de ville io nge ka tamin'ny andron'ny Filohan Rajoelina nanaovana anio ka tsy io re ny asan'ny komina Antananarivo santsina dia tsy mampianatra ny olona ara-dalàna fa avelanao tsy ara-dalàna le olona dia azera ny tranony avy eo tsy nombokevitra amin'izany izahay. Nao geste teknika ny komina dia manana mbola ho avy moa zany izay moa mbola mpiantso PDS Antananarivo zay eto afilakevitra ambony tetezamita amin'ny fivony ara-potoana eo ho antsaina eto izy hitondrana an'izany rehetrarehetra izany satria zay rehefa mangataka fiaonana moa dia tsy raisina tsy manam-potoana andraisana parlementaire ny PDS. Nitondrana ity mpikambana eo anivon'ny CST ity fanamarena ihany koa ny mikasika ireo lalankely isam-pokotany izay ratsy ary tsy misy fanamboarana hatramin'izao. Ho an'ny mpikambana eo anivon'ny CST vahaolana arosi ny fanatsarana ny tolotra omen'ny komina Antananarivo renivohitra ho an'ny sarababem-bahoaka mba hanampiana azy ireo hiala amin'ny tsy ara-dalàna. Tao anatin'ny 3 taona farany tokoa mantsy dia tafiakatra avy roa eny ny isan'ireo fanorenana tsy ara-dalàna teto andrenivohitra.